zay zany lafiny zavatra voalohany tiatsika ametrana fanontaniana goavana be fa ny zavatra nisy aloha nany manambana basy amin'ny olona tahaka an'izay nataon'izay ary fanampon'izay le basy ara zany tsy any am-pelatany any akory ny taratasy mbola baraingo amintsika zany hoe ara-dalàna sa tsy le fitazomany an'le fitaovam-piadiana fa raha ny endrika isehon'izay aloha zany tany am-pelatana n'izay taratasy ny fitaovam-piadiana izay dia asika metrahana tanteraka ny fanontaniana izay no hoe ara-dalàna satria zany ny basy any am-pelatanany na ninona ny zandary nanao an'izay fetika nataon'izay fa tonga dia nitazomina le lehilahy raha ny tokony hoe satria tsy ara-dalàna ny basy teny am-pelatanana tamin'ny fotoana andresana aloha zany dia port d'arme illégal ny azo amaritana n'izay fitazomany an'le fitaovam-piadiana izay satria tsy misy ny taratasy manamarina fa azony atao mitazona ny fitaovam-piadiana io ary azony atao mampiasa n'izany fitaovam-piadiana zany zay lafiny zavatra izay zany aloha tsy maintsy ametrahantsika n'izay adihevitra izay lafiny zavatra faharoa izay ametrahantsika ny adihevitra ty ny tena tiatsika asiana resaka ambenjoana efson ty tsy ho an'ny namana rina rasoava ihany ty fa ho an'ny olo-pirenena tsotra amin'ny ankapobeny mihitsiny ilay fametrahana zany fa hoe satria ianao mety tsy piasa amin'ny présidence akory ange le olona ambenjoana efson de toutes les façons tsy maintsy mametraka n'izay réserve izay tsika fa tafaka tonga dia miteny hoe tena piasa amin'ny présidence avy hatrany lay lehilahy fa mety hoe mahay an'le olona ho présidence izy na mameritetra izy hoe afaka miaro tena fa le fampiasany zany an'izay le hoe eny ambotoroeky tsika mifankahita izay dia mametraka ny tenany izy zany hoe amboniny lalàna izy ka afaka manao an'izay tena atao hoe tsy anazo andary ery carillon raha dia tsy mahavita manao nininazy ny tiatsika tenena zany ao anatin'izay ny adihevitra tiatsika petraka zany benjoana efson dia le hoe lay fanararota-pahefana satria mieritreritra anao fa na misy miaro na mieritreritra mihitsy anao piasa ny présidence na mieritreritra anao hoe zany hoe dia eto amin'ny pouvoir hoe manana fahefana ianao zany dia tsy azo atao nininy eto amin'ity tany sy ny firenena ity zay le tiatsika tena hovakiana bantilana denoncenao anatin'izao resaka ataotsika izao araka ny teneninao teo hoe tsy matafandromandry ty mampiteny mona le izy satria tsy ray tindrony misy tahaka an'izany hoe io le fomba io le tonga amin'le fitenenana foana hoe tsy mahalala nanga ianao satria izy le olona zany mieritreritra hoe manana ny fahefana eo am-pelatanany tonga amin'le fitenenana foana hoe mahafantatra andranona na izatsy na zaroa ianao zany na mety hoe miasa amina institution anankiray na hoe androm-panjakana anankiray ambony hoe primature présidence etcetera dia mieritreritra ny tenanao amin'izay ianao zany hoe invincible tsy azo tohina tsy azo kitikitihana tsisy mavita tsisy mahefa ninina aminao ka ny zavatra rehetrarehetra dia azonao atao raha ohatra zany ka mijerevantsika nefa andeha an'le tantara mitorana efson zavatra tokony hoe tsy mihitatra lavitra ohatran'io le izy zay no mahatonga antsika miinsista masy amin'le hoe mety olo-pirenena tsotra ny victime n'izay na fanararotana nataon'ilay teratany sinoa zay mitonontonona ny anaran'ny présidence mety olo tsotra dia mitovy izay réaction nataontsika izay satria tsy azo ekena le izy amin'le hoe eto amin'ity tany firenena ity zany dia misy lalàna mandeha ambaratongany misy ny olona izay tsy voakasika n'izany lalàna mahazo ny be sy ny maro zany fa misy olona voakasika zany dia le olona tsy voakasika satria misy miaro satria avany amina rafim-panjakana ambony satria mety ho arovana olona zatsy na zaroa mety mahany hatramin'ny oviana zany vao hifarana zay le hoe abus de pouvoir izay ka farany teo angesika mandray ohatra benjoana efson ohatra ny frantsa andraisiko satria zay afatsika mandray ohatra andrefesantsika hoe mbola aiza aiza tsika amin'izany fampiarana ny état de droit zany eto amin'ity firenena ity dia fatatsika tsara hoe ministre ndrarambahiny frantsay teo aloha Laurent Fabius ary efa voateny izy ao anatin'ny conseil constitutionnel frantsay amin'izao fotoana izao fa tsy nanakany zany ny fitsarana frantsay nanao mise en examen an'ilay zanany amina eloka tsy hoe eloka raha politika tsy infraction politika zany na mety ataotsika hoe afana manasokady azy hoe cadre politique fa infraction de débarquement normal ny eloka voafehan'ny lalàna ara-dalàna zany hoe tsitsika tenena ao anatin'le izy
tsy amaritana io ary tokony tsy amaritana zay ny sentra tokony ho tratrarina ao anatin'ny état de droit zay dradradradraina isan'andro fa le izy dradradradraina na mpitondra fanjakana aza midradradratra ny atao hoe état de droit fa rehefa tena ampiarina amin'izay le izy dans la pratique dia mbola mipetraka foana le hoe tia olona ambony tia tsy azo kitikitihana satria mahalala ny vatana zareo satria voafehany tsarana voafehany androm-panjakana voafehany fahefanam-panatanteraka voafehany arikaroa dia dikan'izay zany rehefa olo-pirenena tsotra ianao dia tsy manana minisy na kely aza fahafahana ampiasa ny zonao ara-dalàna rehefa mitory ianao ohatrany hoe Rina Rasoava zao mitory satria aminy dia nanambana basy azy ary tsy azo atao mihitsy ny fanambanana basy azy nanambana basy azy ilay teratany sinoa dia mitory izy fa mitory izy fa na le traitement anaovany zandary ny carillon an'ilay sinoa aza mbola azo ametrahantsika fanontaniana ihany omaly moa no vita ilay famitorana rehetra famitorana rehetra zany hoe ny vita ny famitorana zany ho an'le fitoriana nataony ilay teratany sinoa raha ny tokony izy manko zany tokony ampifandraisana le raha anankiroa zao satria Rina Rasoava nitory ihany koa an'ity teratany sinoa ity dia Rina Rasoava zany efa nalaina ambavany tamin'le fitoriana nataon'le lehilahy dia nalaina ambavany ihany koa izy zany hoe nanao déposition zany tamin'ny fitoriana izay nataony fa le teratany sinoa kosa dia tsy nalaina ambavany tamin'ny fitoriana izay nataony Rina Rasoava azy zay mbola baraingo anankiray ihany koa ny tamin'ity maraina ity moa tsy fantatra satria nomena ora zany Rina Rasoava hoe amin'ny 6 ora maraina eny amin'ny tribunal nanosy zany no fotoana satria hoe ho ampiakarina eo anoloan'ny mpampanolalana avy hatrany ilay raharaha zany amin'ity maraina ity ny tsy fantatro zany etrety satria lakoty ny bintsona zomba na Rina Rasoava raha tsy nahay an'izay hoe efa nalaina ambavany ve ilay lehilahy tamin'ny plainte izay napetraky Rina Rasoava amin'ilay hoe tentative fikasana hamono zany miaraka amin'ny fampiasana ny fitaovam-piadiana zay zany mbola tsy fantatsika na nisy ny fakana ambavany an'ilay sinoana tsy fa zao tsika amin'ny teny zao zany dia miandry eny amin'ny tribunal nanosy ny namana mpanao gazety hoe hiakatra amin'izay fampanoavana izay zany ny raharaha amin'ity maraina ity ka ny amitianatsika n'izay resaka izay dia manao interpellation isika aloha ny anivon'ny fiadiana république mba ilaza mazava hoe satria mazava azy fa ny présidence de la république voatonontonona ny anarany raha marina moa le izy dia atao akory fa dia zany mipiasa ao anivon'ny présidence raha tsy marina moa le izy zany dia misy intérêt kosa ho an'ny présidente mitondra fanazavana hoe sady tsy piasa ao amin'ny présidente ty olona ity no tsy tokony manana an'izany droit zany mampiasa ny anaran'ny présidence amitsangandravaka tahaka antony zay zany no lafin-javatra voalohany aloha tiatsika hitondrana n'izay fanazavana izay ary angatahana angambany maromana kokoa angatahana n'izay valim-panontaniana izay any amin'ny fiatridianan'ny république zany hoe isa marina ity teratany sinoa ity ary marina ve fa piasa ao amin'ny présidence sady koa izy ka afaka mampiasapiasa n'izany anarany présidence zay zany ary ny lafin-javatra faharoa dia apetratsika ho an'ny fianakaviambeny ity tsarana amin'ny ankapobeny tsy raisiny hoe mpanao gazety mety ho itsotro mety tsy hoe le mampanao gazety azy nanaovantsika ny interpellation fa tsotra fotsiny hoe inona indray zao ny traitement de faveur mety ho atao any teratany sinoa io satria zany mazava be fa misy ihany na tiana na tiana ohatrany hoe finiavana zany hampanao an'izay tsindrobokotra izay avy amin'ity teratany sinoa ity hoe izy avy any présidence ifankahiteny ambotsiroitra tsika atao zay fitoriana ataony lafa tsy matahotra na ny zandary aza tsy matahotra azy etsetretsetra dia ho tonga tany amin'ny fitsarana ve izay fahefana sy ataontsika hoe tsindrobokotra ho ataony ty lehilahy ty izay raha tonga tany amin'ny fitsarana dia eo amin'izay no mbola hisedratsika indray pour la énième fois ny fahaleovantenany zany fitsarana izany sy ny tena mpatahiny fitsarana ijoro tokoa hoe anatin'ny tranga tahaka antony fa tsy hoe tratrana influence zany na tsindry avy any ambony any samy hafa zany dia andeha lefitra indray na sanatevava miteny hoe anao deux poids deux mesures zany ao anatin'izay fampiarana ny lalàna izay mizanatsindrinila ao anatin'izay fampiarana ny lalàna izay zay teboka anankiroa zay ny tena nahatonga atsika tsy maintsy nanao an'ity
Zafady tsy maintsy nanao an'ity interpellation ity litro anaisan amin'izao maraina izao dia mbola miandro ny vaovao tsika raha ampitso isika mbola hiresaka ny ty arakaraka ny fivoaran'ny vaovao eny anivon'ny fitsarana eny satria amin'izao tsika ny teny izao zany dia miandro eny ny namana mpanao gazetrina rasavy eo ampiandrasana eo ampiandrasana n'izay mety hoe déferment parquet zany hoe amin'ny firme mety tranga izay ny firosoany eo anoloan'ny tony papan'olalàna zany dia mety mbola resaka nyty tranga ity tsika raha ampitso fa ny tena andasantsika zany dia hoe ny fandraisana ndraiky tavany amin'ny présidence de la république ny fijoroany ny fitsarana ao anatin'ny fahaleovan'ny tenany tanteraka fa tsy mandray tsindry avatina azy aroa ahafahantsika misedra n'izay le hoe rehefa olo-pirenena tsotra ve zany dia manahoana ny mety traitement eo anatrehan'izay olona mitonona fa izy ny tompony lakleany zany intervention samihafa na ny fampiasana ataontsika tsy ny vokatra samihafa izany